fa zany ve moa azavainao amin'ny Islamo le raha mila intelligence de io Coran zany tokony le question napetrakanao zany hoe nagnino le Coran tsy nanonona hoe iza le olona teo satria valiny tsotra be tsy verifiable le izy na de Coran zany niteny hoe Judas le nombona tamin'ny fijaliana eto zany Coran tsy andeha teny aminao mihitsy hoe atsika zany tsy afaka antegna proof hoe Judas anao ve tegna nombona tamin'ny fijaliana marina na hoe atsika andeha ka numéro ni Simon de Sirène de tsika teny aminazy Simon de Sirène tegna anao marina ve le teo tsisy satria tsy verifiable zavatra zay zegny natonga Coran tsy niteny makasika hoe iza le olona take satria izy koa niteny izy hoe iza le olona voaolo teo amin'ny fijaliana de tsy maintsy teny ndraiky koa zegny anareo hoe fantatra refa tsy verifiable de nanonona agnaran'olana zany hoe fahalalagna zagnahary natonga ananjy tsy nanonona agnaran'olana. Oh les rogo non mais j'hallucine mahita ny commentaire ny musulman zany mbola fier foana hoe mafy za io dadozy fa bloqué dadozy T2 dadozy ventsana efa zany zavatra tenenjareo satria tsy hita hoe ina zavatra ho teneny non franchement na metsahany dadozy fanontaniana izy ok ary satria Jesosy tsy maty izy nareo fa olo hafa ny maty teny iza le olo maty teny de reo namalina anazy tsy zay izy ny question tokony apetranao fa tokony hoatsan'izao le olona nametraka an'le question tsy voavaliny fa hovainy le question hoe tsy tokony ho zay izy ny question apetraka anao fa tokony hoe maninona tsy voasoratra anatin'ny Coran le anaran'olona afiran'ny Coran nareo zay fa zahay de hafantatra iza le olona nofantsihina teny nasorany Jesoa tsy voavaly io vita le débat ary ho rava foana zao tontolo zao fa tsy ho voavalin'ny Islamo zany satria le izy zavatra n'importe quoi tsisy source ary izy ihany niteny anazy teo hoe tsy verifiable zany donc asakasak'izay manana betso zavatra tsy verifiable no hanovanao débat hoe tsy Jesoa no mateny zareo zany faly fotsiny teny hoe tsy Jesoa no mateny fa n'ankoatran'izay tsy zavatra fantan'zareo fa te hiteny fotsy zareo tsy Jesoa no mateny inona mahatonga anjareo te hiteny an'izay satria voasoratra anatin'ny Coran sourate 4 verset 157 ankoatran'izay tsisy preuve hoe tsy Jesoa no mateny ny historien rehetra nanaporofo an'izay mitady source izy premier siècle deuxième siècle nomeny dadozy source Tacite voaporofo ny historien rehetra manomboka tamin'io deuxième siècle io premier siècle io misy tantara evanjely fa tsy nampidina reny ok atatsika tsy izy reny deuxième siècle zany hoe rehefa maty ny apôstoly tsy nanoratsa tsony deuxième siècle izy nanaporofo teneny dadozy teo ny source troisième siècle quatrième siècle miditsy père de l'église miakatra ty mbola nitanisainy dadozy teo koa les zalay romain ty tadidoko ny anarany tsy kristianina koa io jusqu'à tia moyen âge maro ny historien manaporofo an'io fa Jesos Kristy lay maty teny hatsaminy manampahaizana silamo sortant de Harvard sortant de Oxford efa tasako tamin'ny débat lay taloha manaporofo daholo reo fa Jesos Kristy maty teny amin'ny hazo fijaliana ina ny porofonanany silamo am'izay zay tsy te hankatony fahamarinana tsisy ankoatrany hoe voasoratra anatin'ny Coran ao 4 verset 157 zay fotsiny de eto isaorana reo tsara hoe ny vavany miteny azy hoe tsy verifiable satria valiny tsotra be tsy verifiable le izy na de Coran zany niteny hoe Judas le nombona tamin'ny fijaliana eto zany Coran tsy andeha teny aminao mihitsy hoe atsika zany tsy afaka antegna proof hoe Judas anao ve tegna nombona tamin'ny fijaliana marina na hoe atsika andeha ka numéro ni Simon de Sirène de tsika teny aminazy Simon de Sirène tegna anao marina ve le teo tsisy satria tsy verifiable zavatra zay zegny natonga Coran tsy niteny makasika ino koa zany raha mbola ilaitsika kristianina katolika manoloana ny raisonnement ohatran'izany tsy haiko hoe izy ny olona nianatra na nampianatra zanaka ka mbola hiankina amin'ny zavatra ohatran'izany ny silamo tany aloha zany ezaka nano mianarana ihany Judas io hoe Simon de Sirène io anatin'ny boky nisoratany zareo zany fa tsy anatin'ny Coran zareo fa taty afara zareo velesiny manampahaizana hoe non zavatra tsisy source niteneninareo tsisy source hoe Judas io tsisy source hoe Simon de Sirène io de tsy nampiasainy zareo tsony le hevitra de zao miafara amin'ny hoe tsy fantatray tsy verifiable fa ny fantatray fotsiny Jesoa tsy Jesoa le mateny fa olokafa mais bon misy zavatra mahafinaritra anahy ankoatran'izay de le fomba fametsahany fanontaniana am'le hoe défi si le question apetsany henonareo tsara nge ka mba tsy halava débat zany tsy hanalava resaka angamba za fa tonga de défi ny anano apetrako zany ankoatran'ny texte ny Flavius Joseph izay ekeny mpahay-tantara rehetra fa ny modifie ny mpino kristianina mba magnomeza hoe anao dadozy androany preuve historique indépendant ivelany filoana kristianina tamin'ny premier siècle na deuxième siècle ny confirmé na nagnambara fa hoe le olo niombogna tamin'ny fijaliana io dia tegna nitsangana tamin'ny maty marina ny zavatra mahafinaritra anahy de nanjay leçon eto Marcel hitanao ny fomba fametsahany question io no fomba nametsaha question amy tam'izay reo nanao débat mahakasika an'le hoe Mohamed mpaminany sandoka vao hanomboka ny débat za tsy lava resaka tonga de niteneniko izy mba tsy halava be ny débat oa misy défi ty ankoatrany Mohamed zay mpaminany sandoka manomeza anao naveriny teto am'izay koa le fomba fanaovako azy hoe mba tsy halava ny débat ankoatrany Flavius Joseph manomeza anao source historique hafa mahafinaritra rehefa mandray lesona ka manaraka an'izay niteny izy eto fa ny historien rehetra hony resy lahatra fa niovan'ny kristianina ny soratana ny Flavius Joseph de eo moa izy no haniny dadozy tsara hoe rehefa miteny zavatra anao asio source fa aza tenenina ambava am'izao fotsiny zay le hoe olona nianatra tsy hoe miteny zavatra ny vavanao de hieno anao ny olona aizany source
tsisy sorsa ny historien rehetra ho izy no miara-manaiky ny asantanan'ny Flavius Josepha ny ovain'ny kristianina tsy nanome sorsa izy naray teneny nambava fotsiny zany hoe ny historien rehetra de le olona tsy nianatra ihany no resy lahatra aminao fa raha olona nianatra mafy anay zany affirmation anao zany hoe ny historien rehetra zany hoe nanao revue de la littérature ve anao sa nanao fikarohana ny historien rehetra anao mialohan'ny hamohanao an'izay zavatra zay tsy nanao an'izany anao fa hainao fa maro ny silamo tsy mianatra fa minomino fahatany maro koa ny kristianina tsy te handalina taitay bombona io maheno an'izay de hoe fa ny olona nianatra mihome izy maheno anao miteny an'izany ny zavatra mampiomehy manaraka de le défi napetrany tsy mba nifandinika tsara ve nareo silamo satria haiko fa misy silamo namanao ô na nananatra anao hoe retsoretso ny zavatra atao rehefa nareo nitady an'io défi io satria fomba namelezako anao manko de naverinao amin'ny dadozy fa rehefa nareo nitady an'io défi io hoe ndao koa tsika ataka nataony Romily hitady défi tsy mety voavaly nareo hoe faly nanao an'izay fotsiny fa tsy mba mandinika hoe ty défi apetraka anay ty hoe zavatra logique sa zavatra tsy logique le défi napetraka anareo de hoe manomeza ianao source historique tamin'ny premier siècle na deuxième siècle milaza fa i Jesosy Kristy lay nofantsina de nitsangana tamin'ny maty beta ne zany défi apetraka anareo zany mangataka source historique nareo avy amin'olo tsy kristianina hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy fa izy nampianatra anareo fa i Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty niseho amin'ny olona rehetra Jesosy Kristy rehefa izy nitsangana tamin'ny maty miaina ny Mahandriamanitra azy efa tsy ao anatin'le univers atsika ohatran'ny fahafantarantsika anazy tsony izy olona vitsivitsy no nisehoan'i Jesosy ary olona efa kristiana nanaradia azy fony tamin'ny fahavelony fa tsy nandeha izy niseho amin'ny olona namono anazy hoe aiza za velona ko ino ary ny dikany angatahanareo source avy amin'ny olona tsy kristiana hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy zay le hoe défi bête fa atao fotsiny le izy satria eretseretina hoe ao tsara ty zavatra apetraka anay ty fa tsy ho voavaly fa ny question no valiny dadozy tsara hoe raha mitady olona nareo nanapirofo fa tena voafantsika tena amin'ny azo fijaliana i Kristy de omena nareo na tamin'ny premier siècle na tamin'ny deuxième siècle de efa noesorina le Flavius Josepha fa tsy izy no omena nareo hitasity sy ny tarana satria ny fahafatesan'i Kristy tena amin'ny azo fijaliana dia événement historique ary public ny crucifixion public zany ny résurrection tsy public zany zavatra mystique fa zany ve moa azavainao amin'ny silamo le raha mila intelligence fa tsy hoe ndao hanao parkerany Korany hanao parkerany Baiboly mais bon zay voana mampiteny anao hoe pour devenir catholique il faut être sincère et intelligent sinon on demeure musulman jerenao zegny le bêtise rehefa tsy nahita havaly izy am'le hoe izy le anaran'olona novonoina teo amin'ny place-ny Jesosy Kristy de zao koa ny question namerina anazy tenenao amiko reo izy reo olona dimanjato mahery nitsangana rehefa Jesosy Kristy maty teny amin'ny azo fijaliana izy reo anaran'olona dimanjato reo zany pe de tsy mba manala baraka zany raisonnement zany eto nge Jesosy Kristy no ivony resaka eto antsoina zany enjeu majeur enjeu principal i Jesosy Kristy donc i Jesosy Kristy raha hosoloina olona hafa tokony fantatra le olona satria enjeu principal koa lay acteur misoloan'i Jesosy Kristy eto fa tsy olona dimanjato any tsy enjeu principal zany olona dimanjato any zany ko ina ny antony hifantohan'ny mpanoratra ny evanjely hoe reto daholo ianaran'ny olona dimanjato c'est pas le cœur de l'évangile mon frère tsy aleo koa manontany hoe izy daholo reo olona marobe 10,000 mahery nihinana ny mofo sy hazanjano tamin'ny miracle nataon'i Jesosy sa avy koa anao fanontany hoe moana daholo anaran'ireo jody nanatsika ny namatseran'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana rehefa mametraka fanontaniana tonga de hitanao hoe ty olona ty ve nianatra mandinika ny betsony rehefa hametraka fanontaniana sady hoe manao débat de mila mametraka fanontaniana fotsiny fa atahoana ho tampitsy any za tontolo zao tsy ahita valiny am'zany ny silamo hoe iza le olona maty ao amin'ny andro fijaliana rehefa tsy Jesosy Kristy izy mba tiany ho fantatra de tiako be koa le namelezany dadozy azy hoe vakio le izy raha lay Marcel fa aza tany saina fotsiny le verset tianao lazaina satria manko leçon koa zay tam'izay nanao débat mazoto izy mitanisa verset fa tsy vakiny le voasoratra ao mandainga am'zay izy teneniny fa hoe Isaka nanambady an'i Rebeka 3 taona zavatra tsy misy ao anatin'ny Baiboly ny foroniny fa ny olona tsy mandinika rehefa izy miteny hoe Matthieu 7:7 miteny an'izao vakio le izy izy dadozy nanomboka teo izy tsy nazoto ny tanisa tokosy andininy intsony satria hainy fa zavatra tsy hilamina io zavatra ho tany saina io zavatra mampinoe farany rehefa teo amin'ny fisamborana ono nisy fahazavana tampoka de nandosa ny mpianatra de le olona sambisan'i Jesosy mihohoka tamin'ny tany izy zany nahafantasany zavatra nitranga teo tsy hitako ny idiran'izay question zay am'le débat Judas ane teo Judas ny teny hoe zay orohoko no izy de niorohan'i Judas Jesosy de hoe amialala nioroka ve no amitahanao ny zanak'olona tsy hitako zany le intérêt-n'le question manaraka an'izay le hoe mpianatra nandosa le mpianatra nandosa ne tsy hoe nandosa tonga de nodiny antraminy fa nandosa ny alan'i Jesosy de nanarakaraka ny événement iny profony zany Pierre tsy nandosa nakany antranony rehefa voasambatra i Kristy fa niara lavitsan'i Kristy fotsiny izy de nijery amin'ny sisiny de nanarakaraka teny zay mahatonga azy rehefa voasambatra koa Jesosy Kristy tao anatin'le toerany lehibe ny mpisorona de nantanina i Pierre hoe namanio ve anao de tsy fantako izy satria Pierre tsy nitsoka lavitra fa nanarakaraka teny any nisy témoin oculaire foana tompony zavatra rehetra voasoratra ao anatin'ny evanjely fa tsosan'io anatin'ny Korany io hoe nanareo tsy mahafantatra hoe iza ny teo amin'ny Mohamed fa ny zavatra tantarain'i Mohamed amin'ireo fotsiny no inoan'ireo hoe avy amin'ny Allah
asaina hoe porofonareo aminay fa niresaka amin'ny Allah Mohamed tsy vitanareo manaporofo zany ho tampotra ihany koa zao tontolo zao tsy vitan'ny silamo ny hanaporofo hoe niresaka amin'Andriamanitra i Mohamed porofonareo aminay ao anatin'ny Korana anatin'ny Korana zareo tsy misy tsy hita hoe io Mohamed mpaminany zareo niresaka amin'ny Allah tantara fotsiny zany tantaraina amin'ny zareo ty boky avy amin'ny Allah de mino zareo zay le hoe l'intelligence tadiavina izy io fa tsy raha manantona anao de ny zavatra tena nampomay farany grave rehefa tena tsy maintsy forcenao le filohanao hoe zahay religion de la paix donc manaiky zany le fandaminana amle hoe 10 minitra farany tsy menatra ve anao raha lay miteny an'izany zary manome tsina an'ilay ray matoa ao anakory ty ray matoa modératrice ty no tsy maharaka an'izany hoe ny olona nomenao fitenenana voalohany ve no ampitenenanao farany ndray rehefa avy eo lasa ambony ny minitra an'le izy naveriny tadozy le izy voalohany nidongizina Marcel hoe raha zany za tsy nanaiky resaka voalohany de nomeny le ray matoa 10 minitra ndray izy de naveriny tadozy le izy faharoa de iny raisy no bénéfice ho azy hoe zany mandefitra no tsy nandefitra anao amin'iny raha lay fa zay mihitsy ny lera rehefa ianao miteny 10 minitra voalohany le adversaire anao no miteny farany fa tsy hoe ianao miteny voalohany de izy miteny de anao ndray hiteny lasa 10 minitra ianao 10 minitra lena anankiray de iny nanovan'ny resaka politika io hoe zahay moa zany religion de la paix de mandefitra zahay ino ny zavatra nandeferanao teo zavatra normal iny tsisy fandeferana anakely c'est la règle du jeu fa atao ahoana mitady sous prétexte lasa ny bombardement fahatelo manabeza moraly foana nareo silamo reo fa ny olona mandinika misaina amin'ny alalan'ireny débat ny sesisesy reny de mahita hoe na zahay hijanona silamo satria menatra de aleo hiaretako itany ny finoako satria tsisy manana ny marina io fa samy miaro ny anazy zay le hoe relativisme na ilay olona raha sincère izy tsy intelligent de hoe tialako ty finoana ty fa tena tsisy votoatiny zavatra tsy vérifiable ko tsy vérifiable ozy tsy zahay ny tena zany fa nivavany any aloha verina farany le tsy vérifiable teo aloha inareo tsara kiny fomba fitenena anazy hoe ny Korana ho izy natokana ho an'olona misy betso averina farany de izy niteny taminao izy ozy izy le olona zay nisolo anazy takeo zany ameo anarana tantareo aminay voalohany aloha dadozy Korana io zany izy boky natao an'olona zay mandinika sy mamakafaka laliny zay zany aloha zavatra mila mazava amin'ny dadozy de io Korana io zany tokony le question napetrakanao zany hoe nagnino le Korana tsy nanonona hoe iza le olona teo satria valiny tsotra be tsy vérifiable le izy na de Korana zany niteny hoe Judas le nombona tamin'ny fijaliana eto zany Korana tsy le teny aminao mihitsy hoe atsika zany tsy afaka antegna proof hoe Judas anao ve tegna nombona tamin'ny fijaliana marina na hoe atsika tegna numéro ny Simon de Cyrène de tsika teny aminazy hoe Simon de Cyrène tegna anao marina ve le teo tsisy satria tsy vérifiable le zavatra zay zegny natonga Korana tsy niteny makasika hoe iza le olona takeo satria izy koa niteny izy hoe iza le olona voaomby teo amin'ny fijaliana de tsy maintsy teny tapotsy